24 ny volana Martsa taona 2024. Evanjely masina nosoratan'ny Masindahy Joany, nalaina tao amin'ny toko 9 ny 9 hatramin'ny 10. Rehefa voasandratrareo ny zanak'olona vao ho fantatrareo fa izao no izy. Tamin'izany andro izany, i Jesosy niteny tamin'ny farisianina nanao hoe: andeha aho ka hitady ahy ianareo ary ho faty amin'ny fahotanareo izay alehako tsy azonareo aleha. Dia hoy Jody: hamono tena nga izy no manao hoe izay alehako tsy azonareo aleha? Fa hoy izy tamin'izy ireo: ianareo avy etỳ tany, izao avy any an-danitra. Ianareo olon'izao tontolo izao, izao tsy mba olon'izao tontolo izao. Izany no nilazako taminareo fa ho faty amin'ny fahotanareo ianareo, satria raha tsy mino ianareo fa izao no izy, dia ho faty amin'ny fahotanareo ianareo. Dia hoy ry zareo taminy: iza moa ianao? Ka hoy ny navalan'i Jesosy azy: izay lazaiko aminareo indrindra, manana zavatra maro ilazana sy itsarana anareo aho, fa marina ilay nanirakay, ary izay efa reko taminy no lazaiko amin'izao tontolo izao. Tsy nahalala izy ireo fa ny iray no nolazainy taminy. Ka hoy Jesosy taminy: rehefa voasandratrareo ny zanak'olona vao ho fantatrareo fa izao no izy, sady tsy manao na inona na inona ho ahy aho, fa izay nampianarin'ny Ray ahy no lazaiko, ary izay naniraka ahy dia eto amiko, fa tsy navelany ho irery aho, satria manao izay tiany mandrakariva. Tamin'izy niteny izany dia marina nino azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo: derany eo anao, ry Kristy.